Vorylalina ny pony mahajanga tetsy amin'ny Maison de la Culture ny sabotsy lasa teo rehefa tavaverina avy tany Fianarantsoa ny lehilahin'Andriamanitra. Miahamahery vaika mantsy ny herin'Andriamanitra miasa amin'ity fiangonan'Andriamanitra ity ary tena miasa mahery Jesosy, manao fahagagana maro, manova fiainan'olona maro ary no heverina fa izany mahatonga ny olona mihamaro hatrany tonga hitady fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy. Inona ny tanjon'ny fahagagana? Izany no nazavain'ny lehilahin'Andriamanitra teo amin'ny fandraisam-peon'ny Impact TV FM. Ny tanjon'ny fahagagana no tiako ifampizarana amintsika androany hoe inona no tena tanjon'ny fahagagana. Amin'ny ankapobeny rehefa Jesosy no resahana dia tsy maintsy fahagagana no mitranga raha ao anatin'ny Baiboly. Mamaky anao boky ny Matio, avadio ny boky ny Marka, tsy dio ny boky ny Luka, velaro ny boky ny John. Fa raha miresaka momba ny Jesosy tsika dia miresaka ihany koa momba ny atao hoe fahagagana. Efa hitatsika tao anatin'ny Baiboly Jesosy naniraka ny Petera anjony dia sokafo izy ny vavan'ny hazan-drano azonao voalohany fa misy vola sekely. Zany raha amin'ny fitenitsika eto Majunga dia hoe ataovy sérieux ma hoe ianao andeha anjony dia mahazo trony ianao dia sokafo anao ny vavan'ny vola no hitanao ao. Ohatra ny resaka fanadalana olona izany ary zany ihany koa nanay ny tonga ho antsaintsika voalohany rehefa misy ilay fahagagana na hoe toriteny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny tele ohatrizao dia ohatry ny aza mba fanadaly aza mba adalaina ny olona aza mba fitahana ny vahoaka zay ny zavatra tonga ho antsaintsika voalohany satria ohatra ny zavatra tsy possible ohatra ny hoe olona ataontsika hoe ataoko voambolana somary mavezabezatra ataoko hoe ohatra ny hoe mirediredy le pastera zany zay zany fomba fijeriny olona indraindray amin'io resaka hoe fampana ny tenana io amin'io resaka hoe fahagagana io. Raha jerentsika ny bokyny Matio, Marka, Luka, John dia ahitantsika fa misy olona jamba dia hoy Jesosy hoe inona ny tianao ataoko aminao, tena izy hoe ny ampahiratana ny masoko ny ray. Tena tsotra nataon'i Jesosy hoe tonga avy aminao araka izay tianao, eo dia mahiratra ny maso. Zay ny atao hoe fahagagana, zay ny atao hoe fahagagana. Dia zay koa nefa ny zavatra hitatsika amin'izao fotoana zao atao fiangonana fanany voninahitra dia mitory sy manambara ny fahagagana io satria zay ny tenin'Andriamanitra hoe ambarao any gentilisa ny fahagagana rehetra natao. Misy taona ilay vehivavy tany Fianarantsoa iny i Priscilla no anarany vadiny Didi, inona no nitranga hozy ianao? Telo taona izy mivady nitady zanaka fa tsy nentina azo. Efa nankany amin'ny mpitsabo nataony fitsaboana fa fahamombana ihany no hita. Nandeha tany amin'ny mpanotra renin-jaza nataony fitsaboana fa tsy nisy fiantraikany. Nandeha tamin'ny mpimasy, ombiasy, masy fa fahamombana trano no hita. Dia efa herintaona ny fahadimbolan'ny raha vehivavy no tsy nandeha intsony. Tsy mba misy ny atao hoe ovulation na fécondation, tsy misy an'izay. Zany ny zavatra iainany. Fa rehefa nandalo tany Fianarantsoa voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ireriany dia nanantona izy taorinany fotoam-bavaka dia nitantarany ka dia nivavaka ho azy namoaka ny asany maizina ny asany devoly tao anatiny tao satria tena misy ny atao hoe devoly na inonao io na tsy inonao na ekenao na tsy ekenao fa tsy maintsy misy ny atao hoe devoly. Ary ny olona tsy mino ny fisiny asana devoly dia mbola olona no fitahany devoly ihany koa. Ataoko hoe raha misy mpanendaka eo aminao dia milaza izy za tsy mpanendaka tsisy zany mpanendaka zany dia vao fitaky ny mpanendaka ianao zay ary moraminy no manendaka anao satria tsy mino ianao hoe mpanendaka izy. Ditaka zany ny olona raha tsy mino ny olona hoe misy ny asany devoly teny devoly mora fotsiny izy satria sady tsy miambina izy iny, tsy dia anohatra izy no tsy mitady tsy mitady ny teknika na ny fomba fiady ara-Baiboly dia diavana amin'izy satria tsy mino ny fisiny izy. Ka ny asana devoly tena misy ary za tsy nanadiady maro an'io vehivavy io fa tonga dia fantarovetrany hoe idevoly indray no ao anatin'ny kiboly tsy mampiteraka azy. Noroahako ny asana devoly, notorako tamin'ny afin'Andriamanitra
ray minitra no nome koa satria eo ambany komanditsika mihery eo atanatsika ary ny devoly any ko any ambanin'ny faladian'ny mpivavaka amin'ny Kristy any no misy azy Jesosy de lazo efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka menarana sy mainko rehefa miresaka hoe manitsaka tsika misy resaka tongotra izany dikan'izany any ambanin'ny tongotsika ny nametrahana ny Satana fa tsy zavatra tokony hoe ho any amin'ny loha ametraka justicien cause tsy tokony any amin'ny kibo ametraka Kristus Rome fa any ambanin'ny tongotra ny misy azy rehefa nroana le devoly de ozy ata amin'izy ireo nareo roa aorinan'izao raha hiaraka atoky hiara-mandry amin'ny mampivaly anareo tonga de zaza amin'izay ary afaka heritaona ianareo de hitrotro zanaka fa de mbola leny mbola tsy mandeha de sarotra taminy no nino an'izany nefa teny navotsitra olo-baositra ny namotsitra azy baiboly de milaza hoe atony teny ataony hirako ao izy raha misy olona ny ran'Andriamanitra ka misy teny avotsitra io hiraka Andriamanitra io Andriamanitra no mahatateraka izany réaliser n'Andriamanitra ny teny prononcer ny olona Andriamanitra afaka herinandro de nipejazy izy zavatra tsy logique zany tsy possible zany fa de mbola na tsy mandeha fécondation tsy fantatra herinandro de efa nipejazy ary mitrotro zazy izy la eseonay aminao eto mazenga eto reny amin'ny alalan'ny télévision teraka somantsara izy ary mbola mitejazy andray izy am'izao satria telo taona tsy nahazoko rehefa possible am'izay de nataony tonga de terabitro ka za tena milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy viany Nazareta tena misy ny atao hoe fahagagana ny kasarotra atrehanao io de mitaky fahagagana de anao zay efa niteny hoe tsisy hevitra ntsony amiko mbola misy hevitra eo amin'ny tompo fa inona moa ny tena tanjon'ny fahagagana ino leo resako aminao androany ny tena tanjon'ny fahagagana tompoko dia ny ahatonga ny olona ino amin'ny Jesosy sy hiverina amin'ny Jesosy izay ny tena tanjon'ny fahagagana ny ahatonga ny olona ino fa Kristy tokoa Jesosy ary izy tokoa no ny ran'Andriamanitra hoe eto amin'izao tontolo zao amonjy amin'izao tontolo zao ka ahatonga ny olona hiverina amin'Andriamanitra marina hiaiky fa mpanota izy ka anompo an'i Kristy aray famelan-keloka ho any an-danitra andova paradisa andova fiainana mandrakizay ary rehefa verina amin'ny tompo izy de volavolaina ao anatin'ny fiangonana tezaina ao anatin'ny fiangonana fehezina amin'ny fifehezan'ny Kristy ao anatin'ny fiangonana ambara amin'ny lalam-pahamasinana atoro azy ny lalana masina ny lalan-danitra ny fitondra ny tena tokony ananan'ny kristianina atongavany any an-danitra ary sitrany an'ilay fiainam-boninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy zay ny tena tanjon'ny fahagagana ka raha maneho fahagagana eto amin'ny télévision zay ny tanjonay tsy atonga anareo iaiky tena dadany io pastera eo ny atonga anay ny tanjonay rehefa maneho fahagagana eto amin'ny télévision ohatra zao tsy ny atonga anareo iaiky tena grave be ty fiangonana ty tsy zany toko fa ny tanjonay de zao atonga anao tena ino tokoa fa Jesosy lay Mesia lay ny ran'Andriamanitra ekena fa misy any ny mahavatra mandovola miakatra amin'ny télévision da tena manivaiva mihitsy ny kristianina hoe ohatr'izao le kristianina ny resaky ny adala mampitoboky tsy azo valena zay no mahatonga anay tsy mamaly an'izy reky ka tena hita ilaza aminao andro any fa Kristy no ny ran'Andriamanitra Jesosy no ny ran'Andriamanitra izy ilay hatrizay ka mandrakizay Isaia 9:5 de milaza hoe zaza miteraka ho atsika zaza lano ny menatsika ny fanapahana de eo atsolo zany hoe autorité Kristy ny anarany atao hoe magaga Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana ka raha misy fahagagana sehoana iny tanjona de zao ny atonga anao ino an Jesosy sy hiverina amin'ny Jesosy miverena amin'Andriamanitra ry zareo miverena amin'ny Jesosy ianao fa mandalo ty fiainana ity tsy maintsy ho fatitsika indray andro ary raha maty ianao aizanao andanianao ny mandrakizay ianao miverena amin'ny tompo maro amintsika no efa resy lahatra ny amin'ireo asa lehibe ataon'Andriamanitra asehoanay amin'ny télé reny fa ny resy lahatra zavatra anankiray fa ny manapa-kevitra mbola zavatra anankiray hafa ihany ianao resy lahatra tsara zay fa raha resy lahatra fotsiny ianao efa tsisy dingana ataonao de mitovy amin'ny olona tsy resy lahatra ihany ianao zay fa rehefa resy lahatra tapahon'hevitra aza miandro hoe tena mitona mafy aminao ny tafio-drivotra ny fiainana zay vao hitodika amin'Andriamanitra ianao fa efa naneo ny voninahiny Andriamanitra tamin'ny maro tamin'ny alalan'ny fahagagana hiverena amin'ny tompo ianao fa tia anao Jesosy afatra foy afatra manova avy amin'ny pasteur Isidore Andrianirina
tompona andraikitra voalohany amin'ny fiangonana fonan'ny voninahitra eto Madagasikara. Manome fotoana rehefa sabotsy ato amin'ny Maison de la Culture manomboka amin'ny fito sasany ka hatramin'ny 20 alohany amin'ny 7 ny tsara tonga ianao anatrika an'ilay fotoana aza dia manao tara loatra satria mila jain'Andriamanitra. Dia rehefa alahady indray fiangonana fonan'ny voninahitra ny Tanimasaja 27 metatra miala amin'ny bazary manomboka amin'ny 7 maraina. Alarobia amin'ny 12 fiangonana fonan'ny voninahitra Tanimasaja iarahanao amin'ny Kristy Jesosy. Possible ny kahanao afaka ny anovanao Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra izy roa vavolombelona eto ary amerianako ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Jesosy dia nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainako satria iaho dia olona momba niteraka hoe olo filaza ny dokotera ary tena nisabo taizataiza nisabo tany amin'ny dokotera tany amin'ny ombiasa nandeha tany amin'ireny mpanotra reny fa tsy nisy vahaolana fa hoy izy ireo hoe tsy miteraka hony aho dia nataony eko dia hitan'ny dokotera hoe efa potika ny tranonjazako dia ny fotoana efa ray taona tsy nandeha tsony reglako efa hoe zay zany fambarafara hoe tena sisy fanafansony dia natsoy ny tompo amin'izay izahay mivady dia nanompo an'Andriamanitra dia nisy fotoana nandeha taty Fianarantsoa ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore dia hoy ray aman-dreny ara-pananay tamin'izay hoe ho anareo izay manana olana amin'ny kibo na tsy miteraka dia manantona azy fa amin'izy mivady ireo ao ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy. Dia tonga i pasteur Isidore dia nakany izahay mivady. Rehefa tonga teo izahay dia natany délivrance kely fotsiny dia petra tanana dia hoy izy hoe fa miray nareo mivady dia tonga dia mitohy zaza dia amin'ny herintaona tahaka izao efa mitsotro zaza ianao. Amin'izay ohatra mbola tsy nino ihany satria hoe reglako sy mandeha dia ahoana zany no hateraka na hoe isy zaza ato kiboko kay vao vita tokoa izay tenin'ny lehilahin'Andriamanitra izay herinandro fotsiny dia nitohy zaza iaho ary io izy io atoroko anareo rehetrarehetra io Isaiany anarany dia mba amerina ny voninahitra ao an'Andriamanitra fa ratsy Jesosy Kristy nanavotra anay dia tsy tahaka izao izahay ary mbola hitoroko vavolombelona ihany koa fa mbola misy fitahiana mahagaga fa efa mitohy zaza koa zany aho amin'izao. Mahagaga Andriamanitra manana fomba fiasa maro izy ny amin'ny situation tsirairay hainy manisy zaza ao akibony momba fa jereo ihany koa ne ny fahagagana nataony tamin'ny Madame Rina tsy nandeha fadimbolana raha tsy atosika amin'ny fanafody fa nilamina ny zavatra rehetra teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny fampiasan'ny lehilahiny pasteur Isidore Andrianirina. Ndia ary hoarantsika ny fanambara. Za zany dia anisany nanehoan'Andriamanitra fahagagana lehibe teo amin'ny fiainako satria zany nomboka tamin'ny fotoana fahatanora dia tsy mba verina fadimbolana normal mitovy amin'ny vehivavy rehetra fa ny ana somary miatoato ilay izy misy fotoana 2 volana vao tonga 3 volana 4 volana misy ara 5 volana mihitsy vao tonga ilay izy. Za moa tamin'ny fotoana fahatanorako zany dia tsy mieritreritra anazy ho zava-kafa fa hoe mieritreritra hoe mety toe-batana ilay izy zany. Za koa rehefa nanontany amin'ny mamako dia izy arakaraka ny toe-batany olona tsirairay fa rehefa tsy manao ninino ianao dia tsy manino izy fa toe-batana ilay izy. Kanjo moa rehefa niditra tao amin'ny fotoanan'ny atao hoe zany fanambadiana za dia ohatran'ny niteraka olana teo amin'ny fiainatokantragnoko ilay izy satria ao anatin'izany fanambadiana zany araka ny fitenenana hoe mianambadiana hiterahana. Dia rehefa tonga tao anatin'ny tokantragnoko za dia tsy nentina zaza mihitsy no le fadimbolana tsy nety miverina mihitsy. Dia rehefa tamoa zany dia natao daholo ny fitsaboana rehetrarehetra. Misy nandeha tany amin'ny mpanotra natorin'ny olona za hoe entina any amin'ny mpanotra fa mila orina ilay izy dia mety mba mampiverina anazy ara-dalàna zany. Rehefa tonga tany amin'ny mpanotra moa ohatrany tsy nampiova zavatra ilay izy fa natao daholo izay karazana tambavy rehetrarehetra hoe mba mampiverina an'ilay izy zany sady miotra tany matetika za nefa tsy nampiova ninina ilay izy. Dia rehefa lany hevitra zany za rehefa tany amin'ny mpanotra tsy nahita fahombiazana fa ohatrany teo foana ny teo misy fotoana tonga dia misy fotoana tsy tonga 3 volana 4 volana 5 volana zany efa tsy mitohy zaza.
dia rehefa lanika tany amin'ny mpanotra za dia mety ny zokinay tany amin'ny dokotera za dokotera spécialiste dia rehefa natao ny fizahana rehetrarehetra tany amin'ny dokotera natao ny écho tsy nahitana ninona fa examen normal écho roa samy hafa mihitsy raha nataoko tamin'izay dia examen normal foana ny valiny dia tsisy ninona ozy izy ny dokotera fa hafa le misy mety hoe misy kyste na fibrome fa ny anao tena tsisy ninona mihitsy dia inona ozy izy tamin'ny dokotera ny tokony atao amin'izany dia niteny moa zany dokotera hoe misy fanafody omenanao izy izy reto dia hoaninao dia rehefa miverina le fahatombolanao satria tamin'iza tonga tao amin'ny dokotera zany tsy miverina le izy telo volana tao alohan'le nandehanako tao amin'ny dokotera dia rehefa tonga tany amin'ny dokotera zany dia hoe mba miverina anazy voalohany aloha dia omenanao reto fanafody reto dia rehefa omeny dokotera le fanafody za dia nohaniko aloha le fanafody dia efatrandro taorina nanana le fanafody miverina le izy dia nasain'ny dokotera miverina za dia miverina za rehefa miverina le fahatombolana dia najanona ny dokotera le fanafody hoe miandry ny ray volana manaraka iverenany kanjo rehefa najanona le fanafody dia nijanona tany indray le izy telo volana tsy nety tonga dia niverina tany amin'ny dokotera foana za dia niteny ny dokotera hoe tena mahagaga be mihitsy izy ty fahatombolana anao ty fa izy ty zany mila atosika amin'ny alalan'ny fanafody teo avy amin'ny alalan'ny fanafody foana dia teo moa zany za tena very hevitra teo satria vidin'ny fanafody tsy mora fa lafolafo ihany dia aiza nahavitana zany sady andeha pile foana ve dia lasa no tany an-trano moa zany za nakasaina tsara dia tany aloha za efa tsy nandeha tany amin'ny mpanotra tsony za dia efa tsy miverina tany amin'ny dokotera tsony koa za mareraka za satria le fanafody somary lafo izy koa mila hoan'ny isanandro dia tsy nandeha tany amin'ny dokotera tsony fa nijana tao an-trano dia sendra petrapetraka tao an-trano iny za dia namadika tele dia nahita fandaharana tamin'ny tele dia ohatrany nakasika be anazy za le izy dia ohatrany nanana etaeta be za sady tena tonga dia ohatrany lina be za tamin'le fandaharana teo amin'ny tele fandaharan'ny pasteur Isidore Andrianirina dia neno an'iny za dia nijery anazy teo dia nazava teo dia niteny tamin'ny zokinay zoko moa zany efa mpivavaka ato amin'ny fanahy voninahitra ihany fa efa taloha zany efa nangetaeta fotrany tsy resy lahatra teny fotrany hoe andeha tsy andeha fa ny andro nahitako anazy teo amin'ny seho tele indray hariva zay natonga dia tapa-kevitra anahy dia nialatsanay zany eto ny zokinay tany amin'ny tranony profesan'ny pasteur Isidore Andrianirina ery ampitan'ny séminaire lalàna miakatra makany Androva dia rehefa tonga tao amin'ny braon'ny pasteur Isidore Andrianirina za dia nitantara anazy zava-nisy hoe ohatr'izao fa nandeha tany amin'ny mpanotra za nandeha tany amin'ny dokotera za fa very hevitra fa mila atosika amin'ny alalan'ny fanafody foana le izy dia eny ary izy fa anao vavaka fanafahana ho anao za dia tao anatin'ny braony ihany za teo anio dia nametrahany tanana dia niteneny moa zoko hoe misy fitaombavaka ny alarobia ozy izy dia hoety mamonjy fitaombavaka izy amin'ny alarobia atoandro dia noetiny zokinay za dia mbola nataony vavaka fanafahana tany am-piangonana tamin'izay akory nefa ny adagako rehefa tonga ny asabotsy moa zany tena fitaombavaka ato amin'ny fanahy voninahitra zany dia iomakomana andeha hivoaka izy zany asabotsy araka amin'ny zokinay hoe andeha hamonjy fitaombavaka ny asabotsy taorianan'le alatsinainy natena tongavako tany amin'ny birao an'izay dia nizary iomana iny nandeha dosy jerena miverina le izy nefa za tsy nihinana an'le fanafodiny dokotera efa najanona efa tsy niotra tsy nitambavo tsony za efa najanona daholo zany zandeha iomana andeha ho any amin'ny dosy iny tonga tampoka le fahatombolana koa sady gaga moa zany taitra tamin'izany fotoana zany dia niteny tamin'ny mamako mihitsy sendra nanao vakansy sakafo dia niteny taminazy hoe tena miverina ny eo le izy dia gaga be mamako dia andana mivavaka dia nandeha tany am-piangonana za dia mivavaka hatramin'izao itenenako izao tamin'ny volana avril zany niraisan'ny lehilahin'Andriamanitra dia nandray an'ny Jesosy tato anaty hatramin'izay ka hatramin'izao ny fahatombolana dia miverina ara-dalàna mitovy amin'ny vehivavy rehetra verina isam-bolana tsy mihinana fanafody tsy mandeha mihoatra za tsy mitambavy za voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany